vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunang palay aminiran ravoravo ny fokosy ny fanahiko miaona amintsika hitondray amty fotoanan'io mahafinaritra be ty ry avako malalako isany ray fampianarana sy lesona lehibe indray tsika makasika foana ny hoe maninona ny mpino no mbola voageja ihany maninona ny mpino no mbola voafatotra ihany voafatotra na ozina ampijaliny ny aretina ampijaliny satana amin'ny fahantrana mitaintaina lava nefa efa nandray an' Jesosy nefa efa mpino vita batesy maninona ny mbola mirotoroto ary misy fotoantsika aza indraindray ny ry havana efa tena hoe tapitra tetezitsika daholo ny fiangonana rehetrarehetra efa natao délivrance fametratanana nandray faminanina profesia nitsofina rano fa ny omaly tsy miova ny omaly tsy miova zany no anisan'ny fanontaniana mipetraka be da be amin'izao tsika miresaka izao maninona ny fiainana mpanompon'Andriamanitra ny matsiaro tena ho resy lava mitanondrika ity ten'Andriamanitra ity no anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy ho jerentsika eto androany manao hoe Korintiana faharotoko fahenina Korintiana faharotoko fahenina andininy 5:12 aza mety asina zioga tsy atonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala ary inona no iraisan'ny anjaran'ny miso ny tsy mino ary inona no ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra misampy fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko koa mivoa eo aminy anareo ka misara aminy hoy Jehova ary aza manendry zavatra tsy madio ary izao dia andray anareo ary horainareo aho ary anareo zanako laso zanako vavo hoy Jehova tsy to eo amin'ny andininy 7:12 dia tsindriny tsara hoe koa mivoa eo aminy anareo ka misara aminy anareo hoy Jehova misara aminy anareo resaka séparation fisarahana zay no resahany baiboly eto eo ambony eo izy dia hoe aza manaiky aza mety asina zioga tsy atonina anareo kambanana amin'ny tsy mino fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy fahotana inona ny ombonany mazava sy ny maizina maninona ny mpino no mbola ananany devoly fahefana ihany ananany satana fahefana ihany no manapotika ny mpino anankiray ry havana raha mbola misy zavatry ny devoly ao amintsika mifamatotra amintsika ao atokatra amintsika raha mbola misy fananany satana mifamatotra amintsika dia tsy amelan'ny devoly tsika hatramin'ny farany tsy amelany raha tsy azo mifananana raha mbola mifamatotra amina fahotana isika mifamatotra amina ota isika na dia efa mpovavaka be ary na dia efa vita batisa azy na dia mpandray fanasan'ny tompo ary na dia mpiandry azy
na de efa nianatra katekomaina azy na inona toerana misy anao na de pasteur azy. Ndray andro zay vavaka navadina pasteur tao Antananarivo. Izy io tena marina zany tokatrano zareo tsy milamina. Vady faharoan'ny pasteur io madama kely io, vady faharoan'ny pasteur. Ny fomba nanarian'ny pasteur an'le vadiny voalohany de izao. Efa somary antitra ihany le vadiny pasteur voalohany. Somary efa le bebe. Io madama io anefany. Io le vadin'le pasteur voalohany io, pasteur amina fiangonana le bebe zay zareo, fiangonana lehibe mihitsy moa izy. De tena rana madama tena mandeha amin'ny fahatsorapo, mandeha amin'ny fitiavana an'le vadiny, tia ny tokantranony. Fa izy efa somary le bebe mitovy amin'le pasteur ihany, ngiampitandrina ihany. Nariny ngiampitandrina am'izay ary madama io ramatoa io, nariny. De nisy madama kelikely, ankizy vavy kelikely tao am-piangonana, nanomboka ny saradala amin'ny foana. De nitedavany ny pasy ngiapasy am'izay ny anarinany ramatoa be, nanarinany le vadiny voalohany. Tedavany vary farany vitany hatramin'ny divorce. Tsisy fahotany le ramatoa mihitsy, tsisy fahotany le vadiny voalohany mihitsy. Afandray manko le hoe nijangajanga le ramatoa, nanapirafy le ramatoa, nanangalatra le ramatoa, fa tsisy ninina tokony anarinany le ramatoa, fa no le hoe efa elan'ny arahana fotsiny de nahitany kangatsara soratra de nanariny akota matrano. De inona ozy izy ianao? De napakariny ngiapasy mihitsy ny afaran'io rangahy io moa voaroka tamin'le fiangonana nisy azy. Napiakariny mihitsy le ramatoa kely anankiray, le madama kely anankiray, de lasa vadiny. Fa io madama kely faharoa io izy ianao le vadiny faharoa, misy devoly tompoko. Fa tsy afaka. Ny vavahany ngiapasy fa tsy afaka. Ny tetezana fiangonana hafa fa tsy afaka. De tsy maintsy netiny tao amiko tao. Fa nandroka ihany koa tompoko fa tsy afaka. Nandroka fa tsy afaka. Ary zao ny tenin'le devoly. Ty ozy izy tsy mena izany. Ty efanay ty mpanomponay ty. Ary ty ozy izy ka zay mihitsy ny asana devoly mpangalabadin'olona. Ty ozy izy mbola misy fanananay ato aminy. Ity mifamatotra aminay. Ty tsy amelanay satria mifanaraka taminay. De nanontaniako fa inona le antony. Ty nge ozy izy vady faharoa e. Ary ny vadiny ty ramatoa ty ozy izy na le ranga miaraka amin'ny ty ramatoa ty le vadiny ozy izy nariny fotsiny zao ny vadiny voalohany. Ka namanay ty. Ary ty ninina taonareo tsy afaka zany. Fa tena nanao zay ho afaka tompoko nandroka ny devoliny io madama kely io, fa tsy afaka. Inona le antony? Satria Andriamanitra tsy hanafaka azy mihitsy satria mbola misy zavatra mifamatotra atao. De resaka fangalaram-badin'olona. Noho izany raha tsy avotsony mihitsy aloha, raha tsy avotsony mihitsy satria mbola veriko ihany. Fa tamin'ny fomba tsy rariny, tamin'ny tsy fahamarinana. Misy olona manko ngery havana ohatra mba misarabady, tsy olatra le tsy za moa tsy miteny hoe tsy olana le misarabady, tsy zay ny tena tiako tenenina. Fa mety misy fotoana ihany misarabady no miantony mety hoe mijangajanga le ramatoa, mijangajanga le rangaha, misy fampirafesanao, misy fahalotona le tokatrano, misy fahavetavetana, misy zavatra hoe misy hoe mba zavatra mitombona ny antony isarahany. Fa ty zany tsisy ninina fa tonga de fangalaram-bady tena madiodio mihitsy. Ary zany anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena ry havana. Tsy maintsy jerena zany. Inona ny mahatonga ny devoly mbola mamatotra anao sy mangeja anao. Tadidiko tsara mihitsy hoa le lehilahy anankiray zay tao amin'ny toeram-piasana izy, piasa tsambo izy, piasa tsambo. De ny zavatra nitranga nangalariny tao zany ny entan'le mpiara-miasa aminy. Tsy ny entana voyageur akory fa le mpiara-miasa aminy nangalariny le entana tao.
de nalahelo le zala le veretana de namory ny tompony le sambo zany le patron le sambo namory ny équipage rehetra de ozy izy le patron sambo avereno izy zay etan'zay izy amin'ny lisany naka an'izay zavatra zay de tsisy centaine moa eo amin'ny roapolo mahery roapolo lateur zala zany mahery kely nisan'le iny izy ty le équipage le mpiara-miasa ao anatin'le sambo tsy maintsy nareo izy izy ny tompony naka an'izay etan'izay avereno zay fa raha tsy averinareo zay de ho hitanareo ny azo anareo de tsisy sanamerina de inona am'izay nataon'le tompontsambo le tompon'le sambo nivoriny le équipage andao izy tsitsika itsitsika zany le mifanozona de isotro ranom-bolamena le ranom-bolamena io alaina ny volamena rojo volamena na peratra volamena de atao anaty zingy de asina rano de samy manozona ny tenany eo raha zany naka an'izay de manozona ny tenako ao tsy hovanik'olona manomboka androany raha zany nangalatra an'izay dia ahita loza za sy ny taranako raha zany nahazo an'izay de samy manozona ny tenany eo sady misotro an'le rano tsy maintsy misotro no mitsitsika ay le zalahy ty le aniny ty nangalatra azy le mpiara-miasa ary nitsotra ny marina mihitsy izy fa tahoarinan'iny apastera tsy natory ozy izy nanomboka tsy natory nandritry ny fito taona tsy natory nohanina fanafody fampatorina nitetezana dokotera tsy afaka misy fotoana tena reny efa tsindrona efa tena mahery vaiky reny hoe mba hampatory tsy mety matory ny masony amin'ny efa reraka efa ila ivoaka pasteur reto vao masoko reto izy mila ivoaka ao amin'ny atoko ohatra ny hoe misy entana ronjatoko la hoetiko zany izy ao amin'ny atoko tena narary le zala zany tsy matory nandritry ny 7 taona tsy nahita na de fifakadiny ary tena njafajafa mihitsy de ny afarany moa zany tsy maintsy rehefa nitetezana dokotera tsy sitrana nandeha omby asa tadarabe ozy ny olo hoe gasy io tsy maintsy entina gasy fa zany tena tsy matory tetezana fiangonana tsy sitrana tetezana fiangonana tsy nentina nahita torimaso nentina teo amiko tao de mivavaka ho azy a nanao délivrance ho azy a tsy afaka ny afarany moa zany tsy nitsofoka tam'le cure d'âme le hoe natanina mihitsy zany hoe inona le tena nataonao inona ny fahotanao satria tsy possible zany hoe délivrena zany ianao ka tsy ho afaka tsy maintsy afaka ianao rehefa délivrena fa tsy possible zany hoe délivrena ianao ka tsy afaka de nanotaniko inona hoaralany tena natonga anao inona zavatra nataonao tena tsory amiko ny marina inona ny zavatra tadidinao de nitsoriny pasteur ozy izy miainatra ny tantarany ty kanefa nataoko fa mifona de nitsorony teo hoe zany nangalatra an'le entana ozy izy tao atsambo entan'le namako de nangalariko ozy izy le izy de nitsitsika am'izay zay ozy izy nisotro an'le ranom-bolamena hoe raha zany nanao an'izany de ahita loza amin'ny fiainako a vao vita iny pasteur tonga de tsy nahita tory ao izy izy 7 taona de tsy maintsy teo anao ny bebahana ndany ianao miantso an'io namanao io de andana makana mifona aminy de avereny hoe onerako de ndana mibebaka de teneny hoe onerako tena tsy maintsy nataony le rahalahy natao am'izay ny délivrance ny alina nino ozy izy ianao manomboka mahita tory amin'ny 9 hatramy 10 maraina isan'andro amin'ny 9 hatramy 10 maraina amin'ny 9 hatrany tena nanomboka tena hoe tena be loatra ndray le torimaso ka 7 taona zany ianao laza mirécupérer an'le torimaso very tam'izany fa tena afinaritra natory izy de miverina normal natanjaka taty aoriana de sitrana soamatsara ka io tsy maintsy misy irika io ary zay natonga ny baiboly nyteny eto hoe aza manaiky asiana zioga tsy atonanarika ambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny famarinana sy fahotana ary inona ny ombona mazava sy maizina inona no iraisan'ny famarinana sy fahotana zany hoe raha mbola misy zavatra tsy marina raha mbola misy fahotana hika ambananao rympino
ianao nge mety mandeha mivavaka ianao nge mety manana andraikitra am-piangonana ianao nge mety efa mpitoro teny ianao nge efa vita batisa fa misy zavatra mbola ikambananao amin'ny maizina ary zay mihitsy voalaza baiboly hoe inona ny ikambanan'ny mazava sy ny maizina iraisan'ny Kristy sy Beliala inona ny firaisan'ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana rehefa tena fahamarinana ianao de fahamarinana rehefa mazava ianao de mazava rehefa maizina ianao de tena maizina fa tsisy ifandraisana ozy izy voalaza baiboly fa raha reo ny mbola mifandray ny maizina sy ny mazava de tsy maintsy mikorotana ny fiainanao ary alohan'ny délivrance de tsy maintsy alana aloha inona le famatorana inona le famatorana fa anampy anao ny tompo zany mihitsy ny ataon'ity délivrance atoato ty zany tena hoe ty vavaka matanjaka zay ataontsika atoato ty hojerena daholo inona ny mbola ifamatoranao inona ny mbola ifandraisanao amin'ny asana devoly inona ny ifandraisanao amin'ny satana inona ny mahatonga amin'ny fiainanao mbola bloqué inona ny ifandraisana fa tsy maintsy misy zavatra vototranao io rahalahy io tsy maintsy nibebaka tanteraka sady mibebaka teo anatrehan'le olona no nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra ny délivrena izy taorianan'izay nanomboka nahita tory tapaka mihitsy le izy ioka io riavana io fantrana mamatotra anao io nefa ianao efa tena pino io trosa mamatotra anao nefa ianao fa zanak'Andriamanitra misy antony ao ary azo tapahana io fa raha vao tapaka io de misokatra ny lalana rehetrarehetra amin'ny fiainanao raha vao tapaka io de misy zavatra misy lalana misokatra ny fiainanao misy fiainana misokatra ny fiainanao tsy maintsy mijeritsika inona ny ifandraisako amin'ny devoly inona mbola teboka matoran'ny satana efa nisy fotoana ny tantaraiko teto ty tantara ty vavaka na vehivavy anankiray zay vehivavy lasa adala izy io vehivavy lasa adala de niraraky ny fitantaran'ny olona manodidina sy ny fianakaviany de tena mandromatra mihitsy zany tena le hoe tena masika sy le tena tsy azo nitazome tonga de misaoty any ambony tafotrano de ny tompo ambony tafotrano mandeha eny amin'ny tafotrano miazakazaka mandeha de misaoty aty ambany de tena romotra mihitsy ty tena io vehivavy io iny izy zany tsy voatazona mihitsy izy tena tsy voatazona de miazakazaka izy de nitsofoka atao atrarin'olona reny le trano izy ty trano volo izy tsika trano volo de ny gorbany nidirany io trano volo io tonga de grobaka mihitsy nidirany izy miazakazaka tsy tompony tena iny fa tonga de grobaka io trano rindrina volo io tonga de grobaka tombaka tonga de tafiditra ao tran'olona tonga de mifandrombahan'le olona tao fandrombahany vatan-dehilahy de tam'izay fotoan'izay ny vatan-dehilahy tonga de andao entina any amin'ny vahony oloko andao délivrena any ty io fa tena ny devoly io verisaina fa andao délivrena andao metra tanana de netany zareo teo amiko tao nivavaka ho any vehivavy eo maraina mandra-parivony andro nanao délivrance fa tsy afaka tompoko maraina mandra-parivony andro tsy afaka ary nampametra-panontaniana hoe Jesosy eo inona loatra reny mahazo an'ity vehivavy ty fa tena reraka tsy mivoaka ny devoliny tsy mivoaka efa rivariva tany amin'ny efatra amin'ny tanao ny amin'ny efatra latsaka ny vangin'Andriamanitra satria vehivavy io manao rasta manino satria eny ohatrany hoe manao rasta ihany fa mirandram-bolo madinika kely reny izy de ny vangin'ny tompo hoe io le volon'ny vehivavy io tsy volo fa postus zany zany le volo amidy le fanampina volo reny le fanampina volo amidy eny an-tseny reny de tena hoe de zao na mangin'ny fanay masina satria midélivre eo ny vangin'ny tompo esory volo vao ny volony de ny vahana ny volony ny vahana le randrana vahana ny vehivavy de ny vahana mijerena reny fa miongotra daholo le postus miongotra daholo de vao nialy iny de nanomboka ny atonga saina le vehivavy nanomboka ny asitra anaty kelikely de tonga de ny atonga saina aty kelikely fa mbola tsy tonga saina tanteraka
de tsy naheno feontsony izy misy satria misy feo miteny aminy zany mampatahotra azy atao amin'ny sofin'ilany zany rezy pastera zao ny lazainy amiko zao ny teneniny amiko de zay no natonga sainanao tena misy zavatra ifandraisana ny volo de vo niala le volo tato tsy miteny atontsony izy pastera fa atondray ozy izy atondray zao no miteny ato am'le ilany akavy miteny atondray zao ndray ny teneniny ato de nivahana daholo le volo rehetrarehetra de nivovahana le tato sy tato verina ny sainy nanontaniko izy rehefa miverina ny sainy avaiza ho reo postus reo avaiza reo volo reo nisy namako pastera ozy izy namome andreo namako namome andreo de fa tsy nividinao ve reo fa namako akaiky ozy izy namome anandreo ay le namany zany tsy fantatreo fa mamosavy zany ingely izy misy zavatra tsy apozinao ngery avany namosaviny namany de reo izy namosaviny namany iny de nisy tonga de lasa daly iny ka teo ny fandraisany misy zavatra ny fandraisany zany le izy le volo no ny fandraisany ka raha vao tsy niala mihitsy le volo de lasa dala tanteraka ivehivavy io ary zany ty délivrance ataontsika ty riavana malala mahatonga ny mpivavaka io tokatranao mikorotan-dava io raha nabavy vadinao mampirafo mijangajanga ny fiaina tokatranao tsy mandeha am'izay loniny misy zavatra mila vahanao akoatrany hoe délivrance ho anao akoatrany hoe délivrance ho an'ny vadinao de jerefo so de misy zavatra ao an-tranao azonao tamin'ny tsy fahamarinana azonareo mivady tamin'ny tsirariny tamin'ny zavatra tsy mazava zany inge izy io ry havana malala ndray inge mety zavatra tsy apozinao io éponge atorinao io fandrina éponge io kodoro éponge io ndraindray io mety alahelon'olona ndraindray io tsy nividinao tamina tamin'ny zavatra madio de atramina zahoanao ny kodoro éponge na fandrina io de nanomboka mikorotana ny tokatranareo mivady ary nivadinao ary tsy tamanao ozy izy le rangaha zay le sampino izy mivady ny resaka tamika misaraka foana izy mivady de miady misaraka foana de miady misaraka de miady de le rangaha mandeha foana de zao ny teny le rangaha mihitsy no nitsotra amin'ny marina zange pastera ozy izy tena tiako mivadiko tena tiako mivady aman-janako tena tiako ozy izy mivady aman-janako fa mahagagasy mahavarina de zao tsy mety tamana ho a pastera tsy mbola natory teo ambonin'ny fandrinanay mivady io ao izy izy fa vo malahelo ao izy malahelo ao hoe any ivelany any malahelo any amin'ny fianakaviany any amin'ny ray aman-dreniny any izy matory le rangaha de malahelo ao izy de andeha hoany mivady aman-janako andeha hiverina any tonga ao a pastera vo tonga ao de tsy tamana de te hiverina andray ozy izy ho any amin'ny ray aman-dreniko misy hery de zaho izy tsy mety tamana atory ambonin'io fandrinana io mihitsy amin'io efitranona io teneniko an'le madama tompom-bady misy zavatra fiepetra satria zareo samy mpivavaka misy zavatra jerenareo mivady eo zany ao fa misy asana devoly eo mitranonareo na eo ambony fandrinanareo misy heriny maizinao de jerevo inona ny zavatra ifamatoranao satria zany mahatonga ny devoly manakorotana ny tokatranonareo satria Andriamanitra rehefa miasa riavana de miasa ao anatina zavatra madio foana Andriamanitra miasa ao anatina zavatra madio Andriamanitra ary raha vao misy zavatra milotoloto na zavatra maizimaizinao de tsy mety an'Andriamanitra zany mihitsy ary le zavatra tsy mazava io loto io no mbola ifikirany devoly ary io ny anakorontanany satana anareo menakavy io io ny anakorontanany satana anareo menakavy io noho izany mila mandinika ianao mila mijery inona no fatotra inona no nihiriky mbola matorany devoly inona no hiriky mbola matorany satana misy zavatra mila jerena akaiky de akaiky raha lasina mbavy délivrance atao ary za de miteny anareo fa afaka ianao raha vao manatona an'Andriamanitra ianao zay mahita karazana olona maro tompoko milamy mitokatranony efa nahita mpivady 10 taona ny saraka izy mivady 10 taona ny sarahana fa mifapoty le ramatoy efa niteraka ray taman'olona le rangahy efa niteraka roa tany ivelany fa vokatry io vavaka natao io délivrance atao io
ain'Andriamanitra namerina ny tokantranony amin'ny laoniny. Raha fijery maha-olombelona nge zany ry havany, raha fijery maha-olombelona dia ahoana moa zany hoe olo efa ny sarabady dia ahoana ny fampodiny ray efa mifampiteraka tany ivelany. Fa izany le izy ain'Andriamanitra ny manomerina an'io. Vao tamin'ny herinandro ambony mihitsy any eona tamina madama kely anankiray manambady ino izy ty Thailandais moa le mpanao vato eto amintsika reny. Thailandais le olona mpanao vato efa eo amin'ny 20 taona mahery izy mivady reo na 20 taona ny fanambadiana izy mivady dia efa nanao divorce, efa vita ny divorce, efa nisaraka izy mivady. Amin'izao izy mifampody, izy indray moa tsy mbola hoe niteraka tany ivelany le madama na le rangazy, zao izy mifampody. Dia zao pastera ozy izy ny tenin'ny vadika andao indray iverina isoratra. Dia ahoana mety ve zany pastera ozy izy iverina isoratra indray zay. Dia za moa nampahery azy na tsy miverina misoratra na raha miverina misoratra mety foana efa mpivady foana nareo, efa mifampody nareo. Dia fakati izy mivady amin'izao fotoana zao. Nefa olo efa vita divorce dia andeha hiverina isoratra indray. Ka ain'Andriamanitra io, raha vao tapaka izay ozony zay dia vitan'Andriamanitra ny mandamina zavatra rehetrarehetra. Vitan'Andriamanitra io. Ary zany mbola averiko any ny antony ity délivrance sy fanafahana ho ataontsika atoato ity raha lasina bavy. Ndao tsika hivavaka aloha isaotra ny tompo. Misaotra Jesosy noho ny fampianarana rehany teto ny teninao izay mampianatra na andro manalina ary mankasitraka anao satria enoko fa reny teny sy fampianarana reny dia andraisany zavatra goavana, andraisany fanafahana. Ary maro amin'reto olo reto tsy maintsy ho afaka, tsy maintsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy azo ny devoly blokena zany ny fiainanay. Misy saotra tompo. Amen. Dia izay ny fandaharantsika menakavy. Nikasitrahantsika menakavy eto tapitanana ny Tomasina nanaraka an'izay fandaharan'izay. Araka nambarako teo dia any ho any amin'ny tapatapaky ny volana janvier any anao délivrance goavantsika. Dia nyzao ianao, dia nyzao mandrapatonga ny fotoana io dia mijery ary mandiny tena. Rapino ianao iaho za tsy mino an'izany raha lasana bavy hoe mpivavaka ianao ka mbola nanany devoly fahefana ihany amin'ny fahantrana amin'ny trosa dia potika lava, tsy mino an'izany ampahoriny devoly amin'ny korotana tokantrano sy alahelo lava fa jerevo inona ny zavatra mbola tsy mety. Anampy ianao amin'ny ole fotoana ny tanterantsika ny délivrance io dia izy fampafa zavatra be da be ampianariko anareo hoe inona daholo ny zavatra mbola ikambananao amin'ny satana ka mahatonga satana mbola manana fahefana aminao. Inona daholo ny zavatra tokony horavana, inona zavatra tokony mbola hotapahana. Inoko fa ao ambadika izay rehetrarehetra tena isy tantara tsy maintsy miova, tantara tsy maintsy miova. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo nandeha tanteny izy mba asitrana.